Niaina niaraka sady ny andron'ny Marsa ny fikambanan'ny vadina-zandary niaraka tamin'ny vadin'ny filoha amin'izao fotoana izao Rtoa Vohangy Rajaonarimampianina niara-niombom-bavaka ary izy ireo tao anatin'izany. Ho fanamarihana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay ho tototsaina amin'ny Marsa ho avy izao dia nanantanteraka fotoam-pivavahana ny fikambanan'ireo vadina miara-zandary androany teny amin'ny s'appelle militaire Antsahabe ka tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany fotoana izany ny vadin'ny filoha Rtoa Rajaonarimampianina Vohangy. Tenin'Andriamanitra manamafy ny lohahevitra niraisina amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy amin'ity taon'ity dia ny hoe andeha hanao dingana ho fampimirana lentany lahy sy ny vavy noho ny velabelarina sy nentina nampaherezana ireo vehivavy tao amin'ny s'appelle militaire Antsahabe. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ihany koa ireo ministra vehivavy mpikambana amin'ny governemanta. Marihana fa sady andro iraisam-pirenena ho an'ny vavaka ihany koa ty androandroany ity. Ampifandanjany andraikitry ny lasy sy ny vavy maneran-tany ny tanjona hoy ny vadin'ny filoha ary nanentana ireo vehivavy ny tena nijoro hatrany ho filaman-drasy modely eo amin'ny mpiarabelona. Ny vehivavy tokoa no mandravorary sy mameno ny efa misy ho hatrany izy ka izay ny tokony hijoroana. Ny rarysofy sy nakasitraka ireo vadina miara-zandary tamin'ny ezaka efa vitan'izy ireo teo amin'ny fiarahamonina ihany koa Rtoa Rajaonarimampianina Vohangy ary nanolotra fanomezana ho fankaharezana azy ireo. Mbola nitondra fanampiana ny orphelinat sahany reto fiva misy fivazaha reto koa ny vadin'ny filoha tamin'ny alalan'ny fanolorana vola amin'ny tetina folo tapitrisa ariary entina hanohizana ny asa ao amin'ny reto toerana fitaizana ny zazak'amboty